Ampifaliana indray tokolasy tovovavy noetsideko ny tokantranonao izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara amin'ity alin'ny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra taona 2024 ity ankasitrahantsika ny namana mpanao gazety menjanahary nitondra ny fampahalalam-baovao tamintsika eto tonga sy indray ary atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour amin'ity alin'ity ary asaiko ampitiavana sy ampanazana ianao tsisy araka aminay hatramin'ny farany anambahiny mazava ho azy ny fandaharana vahintsika atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ny pasteur André Mayol manasana andro tompoko andro seto amin'ny plateau. Filompanorona ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara io ihany koa ny mahafloan GFFM manao miarabanao tonga sao tanatin'ny fandaharana indray tompoko. Dia miarabanao mendrika dia misaotrako amin'ny fanasana amin'ity andro efa rivariva ty miarabantsika rehetra atao tokantrano ato amin'ity andro efa alinalina ty mbola manaraka ny fandaharana izay mamontsika eto amin'ity Real TV ty dia ny invité du jour. Indro amin'ity taona ty zany ny verenana eto dia faly miarabantsika rehetra dia miarabanao koa. Ankasitrahana ny fanekeny pasteur Mayol ny fanasana tamin'ity alin'ity telo volana lasa tokoa izay pasteur no raisina tato anatin'ny fandaharana andrasany rehetra ny fiakaranao amin'ity andro antirana dia efa fampahafantarana izay betsaka ihany izay fanontaniana tiany rehetra petraka aminao izay inona fa ho afaka maly sy hitondra fanazavana manoloana ireny fanamariana rehetra ireny pasteur André Mayol ho amin'ity alin'ity io ihany koa nefa ny amina mahafilohany antoko anao inona fa afaka hitondra ny fomba fijery manoloana ny fiazakazaky ny raharaham-pirenena tao anatin'izay telo volana tsy ny fampiresantsika tato anatin'ny fandaharana izay etsika ny boana ny fandaharana angamba araka ny teneniko teo hoe rehefa nandefa ny fampahafantarana na ny karazana bande-annonce izay pasteur Mayol ho an'ny androany dia anisany ataoko hoe mahavaivay ihany ny fanakianana hoentin'ny mpanaraka ny fandaharana n'izany pasteur André Mayol zany angamba efa rehinao matetika ihany koa izay rehefa misy fandaharana ivahiny ananao mino fa mijery an'ireny fanamariana eny amin'ny tambazotra tsirasira izay andefasana ny fampahafantaran'ireny pasteur André Mayol tato ato nisy an'ireny hetsika antaterahanao reny karazana serasera hoentina ihany koa tato ato reny fanontaniana napetraky ny rehetra napetraky ny akamaroany ireo nanao fanamariana tao anaty tary tao dia hoe tena mbola ho tsara ve pasteur André Mayol tsy adala ve pasteur André Mayol reny mikopakopaka seza vide atao amin'ny kianjan'ny Bariama masina reny toko. Ie tsy mbola voalohany zany reny fa rehefa manao fankalazana ny faharoapolo taona zay 2020 taona teny amin'ny collegium dia za zany fanaoko le mandeha ny anatin'ny vahoaka miaraban'le vahoaka rehetra eran'ny Tananarivo eran'ny Madagasikara zay tonga miarika an'ireny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona reny dia mba akaikikaiky an'le olona ianao zany dia mandeha manaraka an'ilay escalier-n'le gradin mba ho hitan'le olona akaikikaiky satria ny akamaroan'le olona zany eo vao mahita endrika anao dia mivavaka zany fa raha ohatra ka tonga dia maka ery amin'ny estrade ery za ngeza be le gradin dia zara raha hitan'ny olona na ny pozinao na ny endrika anao fa amin'iny za le mandeha iny no mba hitan'ny olona akaiky anao zany dia amin'ireny zany efa chronometrena le déplacement andanako hoe 4 minitra no andanako amin'iny mandeha amin'ny lalana voalohany dia miditra amin'ny faharoa metazy faharoa dia miditra amin'ny fahatelo mandrapatonga ery amin'ny estrade satria misy hira alefa zany hira faneva ohatran'izany dia kajiana zany zay mba hifanaraka amin'ilay fandehananao any na tongavanao ery amin'ny estrade izay toriana teny zany ka tao Mahamasina zay mbola tsy niditra tao amin'ny kianjabeny Mahamasina fa amin'izao fa 30 taona zao zany zay atao amin'ny sabotsy ho avy zao no ankalazan'ilay fa 30 taona gradin Mahamasina dia tsy maintsy andeha hitetan'ilay vahoaka eny koa zany iaraba dia tsy maintsy manao ohatrany hoe karazana simulation kely mijery ny hoe raha miangeto moa zany ianao mandrapatonga ery dia 4 minitra dia miditra amin'ny étage anankiray indray miditra dia 4 minitra
de tsy maintsy manao zay nijery an'le lalana koa izy ny lalana andanana tonga de manitsy fa io sa mbola misy barazy tsy ahafahanao manapaka zany de tsy maintsy manao reconnaissance ameloa zany ianao de rehefa nanao an'le reconnaissance iny a zany nahafana be le andro de zanga mieritreritra hoe isy olon-lakasary za ty na hoe ahoana fa nasoroko le semisy nanaovako de sous-vêtement nanaovako satria nafana be hoe ary raraha beky zany niodikodina amity raha tena tonga le fotoana de nalakantsaka ay tao nisy re olona miaraka amiko reo ke nisy mpanao gazety ka itao zany nijery an'le fomba fiasanay sy hoe izy fomba atao amin'ny kianjan'ny barea io a de nalainy zareo sary de navoaka le izy ka za le miaraba zany mieritreritra hoe fa vahoaka io araba io fa manao exercice entraînement zany mandeha ngamba 100 mètres mivitanao de reraka le sandry de nampidinina ohatr' zany ty de gaga amizay anao rehefa aveo rehefa navoaka ny zalahy le izy a lazay ny sasany ary fa hoe efa manomana investiture filoham-pirenena sady ve le maiola de ny sasany moa hoe adala ve ty rangaha ty sa ahoana de ny tsy azoko zany hoe za ve zany no adala sa ianareo le mijery ana manao entraînement eny amikanjany barea no endry ka milaza fa za no adala miarahaba seza vita nefany a fanazara-tena reny tsy maintsy manao reconnaissance ianao amin'ny toerana zay andehananao alohany nanaovanao zavatra anankiray de ny olona nefany hafa ny fandraisany anazy adala ve hony ty de efa mitapy ty rangaha ty sisisa de za moa de gaga hoe ina ary ny tsy itiavan'ny olona anahy ty nefany za le tsy mihinana kisoa ve ny tena tsy tian'le olona sa hoe za le hoe makafafolo-karena mpivavaka nefa tsy neny zareo akory ny ary nyle ampafolo-karena ny elaina fa am'le mpivavaka de tesitra le olona amiko de rombotra le olona amiko nefa za ratsy tsy mahafantatra azy akoriny za tsy naka mivadiny za tsy nangalatra ny volany na nandorony tranony na nanao kidina pinina ny zanany fa de halany fotsiny ianao a izy filoham-pirenena ny filohan'ny fanavozana hoe raha tsy mifankaty tsika tsy ho tafarina mihitsy ty firenena ty raisy za ve miaraba seza vita de raisinao fahavalo de tsy azoko mihitsy hoe inona mampatonga an'izany le adevitra mantsy androany any ko hoe to mikofokofoka mafy mihitsy pasteur Mayol am'izao fotoana izao io no mampametra-panontaniana andrehetra hoe so efa manomanomana ny lay faminaniana tamin'izany hoe hitondra ny firenena am'izay pasteur Mayol zay ve le mampikofokofoka am'izao fotoana izao pasteur ka zareo ary miteny hoe enao tsy ho président mihitsy nandeha mbany lohanao hoe nay kofokofoka takan'inona anao tsy andeha président io hoe zareo ndraiky zany nohatra nefa minon'le zavatra nefany a za tsy mbola mieritreritra ny zany hoe de hirotsaka za angefa nanao tamin'ny 2018 de efa fantatro procéduren'ny fametrahana mpitondra eto amintsika io fandraisantsika teto lava be zany taorinan'ny fifidianana tamin'ny 2018 iny fa tsy mbola mieritreritra ny hirotsaka hoe de hirotsaka ho fidiana sy ny nama sy ny sisa zany a fa mamaiky anay zao manomana n'lay fahatelopolo taona de le olona efa eritreretiny sady hoe manomana ny filatsako fidiana sady zao za nge mety tsy hirotsaka zany fa mety bataina de apetraka tsy maintsy resantsika kely iny fa eo ihany ko pasteur ty moa averiko foana hoe hatramin'ny androany ve pasteur le faminaniana rehetrarehetra reny aloha hatreto mbola tsisy tanteraka betsaka no ny teny na ho an'ny androany ary namoaka le fampahafantarany zay de milaza fa mpaminany sandoko pasteur Mayol ina ny azonao avaly an'izay tompoko tsika teto amin'ny réalité vilo na tany amin'ny andro mbola tany amin'ny invité du Zouma tany amin'ny TV plus sy reny fandarana tany télé hatramin'izay reny vavolombelona daholo ny zavatra nyresahana teto fa de gaga ihany a mahino an'le olona miteny hoe tsisy tanteraka onona de ny ray aza mpaminany sandoka onona le pasteur Mayol de zao nge ny mahagaga za ve mendrika mpaminany sandoka de izy tsy mahalala an'izany zany raha eto Madagasikara satria raha misy olona ataoko hoe zato malaza za ngamba ataoko hoe mba faraiky amin'ny zato no malaza eto Madagasikara raha misy fiatsehana ara-pivavahana ngeza be ataona fiangonana ataoko hoe raisiko tamina tongava amin'ny papa François teto tamin'ny 2019
zarery no filohan'ny fiangonana zandriny nahazo fanasana tamin'izany, na teny somandrakizay na teny iavoloha. De ny Eglizy katolika zany hatrany Vatican de dondrona sy vendrana de tsy malala fa i maiolo io ny mpaminany sandoka de mbola ho asainy eny ihany. Manao croisade ny fiangonana zandriny, manafatra pasteur angeza be avy any an-dafy any. Isan'ny invité d'honneur asainy zareo za. Ary za mandeha io tsy hoe manao palitao ohatr' zao fa tena le robe pastoral nanaovako. Robe pastoral lako iny mihitsy no anaovako. De reo ve zany de tsy malala hoe sandoky ny pasteur molo de mbola asainy ihany. Ny FFKM manao mana fikanam-doam-pirenena, manao fanompoam-pivavahana na eny amin'ny kianjam-parivy na eny amin'ny fiangonana, FFKM asainy zareo a. De reo FFKM reo koa zany de mialatsiny am'le lazain'ny olona na hoe dondrona sy vendrana de tsy malala mpaminany sandoka de mbola ho asaina am'zany. Farany tao zao nanao tao amin'ny parivy tao ny fiangonana zandriny, nasainy zareo tao a. Nanao koa ny FFKM tao amin'ny parivy nasainy koa a. Filoham-pirenena firy ny fandimy teto, nanomboka hatrany amin'ny filoha Zafy Albert, filoha Ratsiraka, filoha Ravalomanana, filoha Rajoelina, filoha Era Jaonaromampianina, ity fanjakana fanavozana ty. Tsy mbola misy na indray-pandeha ka tsy nanasa ireo olona reo a amin'ny andron'ny 26 juin na hoe misy fiaraha-misakafo eny Iavoloha. Dia ireo mpitondra rehetrarehetra filoham-pirenena reo efa tohanantsika le milaza hoe mpaminany sandoka hoe tsy hisy tanteraka ny zavatra resahany. Reo ve zany de tsy malala hoe mpaminany sandoka le maiolina, tsy hisy tanteraka ny zavatra nyresahany io de dondrona tsy vendrana daholo reo mpitondra fanjakana reo de anasana nefa fa fantatra hoe miharihary zao hoe mpaminany sandoka. De hoe nidondrana sy nivendrana daholo manaraka an'io maiolina io. Mora bakaino de le filoham-pirenena tohananareo niky zany dondrona sy vendrana daholo reo manasana ahy. Ireo filoham-piangonana rehetrarehetra izay ivavahantsika ireo zany dondrona sy vendrana daholo manasana fa itsika no endry no ireo. De manino tsika manana toetsaina manambanimbany olona ohatran'izany. Sa ve zany ny fomba nitaizanantsika, taizan'ny ray aman-drenintsika tsika, nitaizan'ny sekolina ampianarina tsika, zany ve ny fomba fitaizan'ny fiangonana ny ivavahantsika hoe de tevadevao ny mpitondra fivavahana rehefa tsy atao amintsika, rehefa tsy mitovy amintsika, zany koa ve nitaizana ny antoko politika misy atsika hoe raha tsy ato amin'ny antoko politika misy atsika de opaopay de vedrabendrano any le olona de tondronevo any le olona. Tsy haiko hoe fitaizana manao ahoana zany ananatsika zany, fa tsy azo koa. Tsisy mpitondra fivavahana ataony zareo an'izany a, fa za rery. Amiko zany re zavatra reny a, matoa le olona manao an'ireny a, misy fatahorana anazy zany ao. Na any amin'ny antoko politika izy na any mpitondra fivavahana, misy zavatra atahoranao. Inona tena atahorana zareo? Hoe za le filoha ngamba no atahorana. Ny amintsika zany de zao, zay olona mieritreritra ho filoham-pirenena zany ka te ho filoham-pirenena ka tsy amin'ny antokonao na tsy mpiara-mivavaka aminao a, de andeha potehana le olona, andeha aratsiana amin'ny lafiny rehetrarehetra le olona mba tsy ho lasa filoham-pirenena. Zange tsy manina raha tsy lasa filoham-pirenena ka tafarina le firenena, miarina le firenena. Fa za tsy hitomany filoham-pirenena mendrika efa zavatra tsy mora ne mitondra firenena zany. Fa zany hoe faminanina ny menana hafa tany amin'ny l'an 2000 tany zany a, de tsy fidiny anahy mialy an'izany. Tanteraka zany a, tsy za no mahay na zany miomana ho avy amin'izany, tsy tanteraka zany a. Miandro zay vavan'ny olona sy voka. Fa inona am'le faminaniana ary zany efa tanteraka androany a, misy faminaniana vaovao ndray ihany koa ve zany efa fantatry? Za no merika tena tsy amerina zany tsony a. Fa reo le zaza vao mipotra vao omaly reo a, aleo reo nanao fanadiadiana any a. Imezan'ny olona ngely le niteneneny hoe tsisy tanteraka ny andreo na de ny ray azy. De na ditsika ny télévision firy manasana vavolombelona ny zavatra nyresana nanomboka tamin'ny 1995 nakaty. Raha 95 nakaty zany nefa raika amin'ny 30 taona. Ka ny akamaroan'ireo tanora, reo manko manao compte faiky be da be izy reo. Misy anankiray izy de manana compte faiky 10. De io compte faiky ny 10 daholo le anompanompoany sy lazany hoe dorombelona sy nkaraza sisisy. Za ve de tsy araka an'ireny hoe compte faiky daholo reo le manompanompa sy manevateva reo.
fa tsy reny zany ny amiko a matoa ianao zany ataken'ny olona matoa anao enjen'ny olona matoa anao aratsin'ny olona dikan'izay a tsy any farany ianao fa any lohany ianao fa za tsy mino an'izany hoe olona any farako dia za ho tabatabaiko sy ataoko hoe tondrony e vendrany e ampaminany sandoko hoe nefa olona any farako fa matoa za manenjika n'iny olona iny a any lohako izy zany zay dia amiko zany reny mety amiko reny zay tsy dia mba mampataitra anany reny ary za nga dia mba mamaly an'ireny amin'ny FB zany tsy zanga iny mamoaka publication le sariko sy ny namany reny fa olona hafa nefany a za no valiany zareo amin'le izy fa tsy le olona namoaka anazy dia mba fijery manaona zany fijerinao zany donc reny zany ny amiko a ny assureko fa hoe mbola any aloha fa raha zany erinanao tsy ataonao an'izany a za zany raha hoe misy atao hoe fisasamy fiangonana zany a raha ny afarako iny fiangonana iny tsy manenjika an'iny a fa matoa manenjika sy manaratsy an'iny eritreretiko hoe fa ny alohako izy ka ahoana ny fomba ibloqueko an'iny mba tsy ho any aloha fa ho any afarako dia za raha olona tsy atahoranao a tsy hitako zay anopaopahanao ana tsy hitako zay nenjehanao ana raha ohatra tsy atahoranao za raha olona tsisy valerany a tsy hitako zay olona tsisy valerany ve dia ho tabatabaiko amin'ny FB isaky zay mandeha zao dia ho enjehako zay isaky vao mivoaka ny sariny dia enjehako foana dia hopainao nefa olona tsisy valerany lazaina folona adala nefa enjehana amin'ny FB foana dia sao dia mba ianao le manenjika ny adala ary zany no adala olona adala ve dia mbola enjehako ery amin'ny arabe ery foana dia olona adala ve dia mbola teneko hoe tiako ohatra ny adala tsy misahina ampaminany sadoka nefa olona adala tsy mezan'ny olona ao a raha misy olona adala zao manao kanjo maloto be sisisa dia tobasany amin'ny rano maloto amin'ny arabe le olona ranga anankiray manao costard dia lasa le ranga hoe oe ahoana no tsy pazany la rano maloto tonga diny dia daroan'le ranga amin'ny costard ohatra anao le adala dia ahoana fijerin'ny olona zany tsy le ranga amin'ny costard alazain'ny olona hoe izy koa ty ranga adala ty olona adala io viranga dia divina nefa anao mba iny toerana misy ianao olona mba misy ajana ohatra n'iny ianao dia miady amin'ny olona adala ry ka ho an'ny taona 2024 efa misy faminaniana vaovao indray pasteur tsika teto farany resaka n'le hoe ny frantsay mbola tsy ala eto Madagasikara fa à partir ny 2030 izy vao miala eto zay le faminaniana ndraisatsika tamin'ny avril farany teto a fa tamin'ny janvier tsika le resaka ny amin'ny hoe isy firenena vahiny ho avy eto anonga mpanjakana dia nampitandrina sy nanome ny information tamin'ny fanjakana tamin'ireny moa nyteneniny zareo mangina papa zay foana le disika miverina mangina papa aminany sandoka e tsisy tanteraka zay nylazain'io e sambory ihany ko fa manakorotana saim-bahoaka e aiza koa nisy vazaha vahiny ho avy anonga mpanjakana eto zany nga misy miady eto sisisy fa za nisaotra an'Andriamanitra fa tsy nataony mpitondra fanjakana zavatra tsisy valeur ny taka ny fandraisan'ny olona azy hoe ampaminany sandoka tsisy tanteraka ny zavatra resany io fa niraisy ny fanjakana ny tanana tokoa le izy a ary voapirofo fa nisy tokoa le fanjakana tamin'izany fanjakana tamin'izany fotoana zany ve ty fanjakana fanavaozany ty janvier 2004 nge zany namoaka n'le izy dia porofon'izany firiny efa voasambotra migatra ny tsefany nanonga mpanjakana tamin'ity taona ty dia ozy izy ny olona indray hoe nenenge ozy izy tsy faminaniana fa analizy fa mandrebirebi saim-bahoaka fotsiny sisisa io dia ianao zany mato miteny hoe analizy ny ana zany nanaraka foana ianao zany hatramin'izay dia rehefa marina le faminaniana dia analizy dia raha mbola tsy tanteraka ny 2013 dia faminaniana sandoka le 2013 ny hatramin'izao zany ka mbola niovanjavatra niraisana hatramin'izay dia hatramin'izao mbola le mpitondra mitondrantsika hatramin'izao hoe mbola manohy ny fitondrana ny Florajoel teo aloha intérim amin'izao fotoana zao tsika zany zao mbola tsy 5e république mbola tsy tetezamita dia zany mampatonga ny filohan'ny fanavaozana manohy reny asa zay efa teo aloha reny tofitrany amin'izao fotoana zao aty amin'ny volana aogositra sika aty amin'ny folo volana nitondrany fitondrana fanavaozana manahoana ary zany ny position politique an'izany pasteur André Mayol zany androany filohanany tokany ko mantsy ianao za aloha zany efa ny positionko zany hatramin'izay zay mpitondra ny fandimby teo a za zany tsy nipetraka tany amin'ny klasy ny mpanohatra mihitsy ary tsy mbola nitondra vahoaka nidina teny amin'ny 13 mai niaraka tamin'ny mpitolona nanonga mpanjakana zay mpitondra ny fandimby rehetrarehetra tao fa iny anjaran'ny mpanao politika anjara mpitolona ny manongana n'le mpitondra fanjakana rehefa tsy mahavaly ny etaetan'ny vahoaka le mpitondra fanjakana
fa za mifanalaky ny soratra masina hoe zay fahefana misy de avy amin'Andriamanitra, zay manohitra n'izay voatendra an'Andriamanitra de manohitra an'Andriamanitra, de za tsy mba niditra any klasy mpanohatra mihitsy hatramin'izay. Ary zany mampatonga ny atao hoe le mpitondra zany rehefa le mpitondra mifitondrana zay nanongana n'le fanjakana teo aloha zany a, tsy makany mba hiara asa amin'ny tondra satria hoe tsy mba niaran'ny tolona teny amin'ny 13 mai, tsy mba niaran'ny tolona nanonga mpanjakana. Ka normal kosa zany raha tsy meny toerana ianao satria kenao hoe tsy mba niaran'ny tolona tsy nanonga mpanjakana. Ka raha mifitondrana amin'izao fotoana zao de mbola izay ihany ny toerana misy anay, izay tsy mpanongana sady tsy mpanohatra. Fa ny zavatra mampaleto amintsika nge menika dete, ny eto amintsika zany zay filoham-pirenena tonga eo amin'ny toerana de atao zay anapotabohana an'iny, de atao zay anapotehana an'iny. Izy le mamotika mampidaboka ao anatin'izay mpanohatra zay tsy eo amin'ny fitondranany miaraka ny mpanaradia anazy. De kanefa ny rehefa zay no nataonao de tonga eo koa ianao, de le naonganao tao koa tsy amelanao andeha moramora zany kio, fa na hoelana hoaingana tsy ny oatra ny fito taonina tsony moa ny tateoriana, raha ela de efa miongana amin'le toerany le mpitondra. Zany hoe zay olona hitondra fanjakana zany na tonga amin'ny fanjakana de zay anapotehana an'iny ny atao. De zao koa zao hoe ty fanjakana fanavaozana ty koa de zany koa niketrehan'ny olona hoe ahoana ny fomba atao anapotehana an'io koa, anadaraboana an'io koa. Tsika zany tsy mbo mety miray fo miray saina miray hevitra hoe alora angamba reniny ty firenena ty, tsy mety tonga saina mihitsy fa ny fanonganam-panjakana ny fandimby teto hatramin'izay no nampahantra atsika io. Raha raisiko fotsiny hoe nanomboka tamin'ny 1989 mba fa niakatra 9% ny croissance économique atsika malagasy. 1989 zany nge mendrika ny kilao vary 30 ariary, ny litra ny lasantsy 20 ariary 600 francs. De eritrereto am'zany ny vidim-piainana tam'zany. Fa nisy an'iny fanonganam-panjakana natao tamin'ny 91 iny, nampiongana amin'ny filoratsiraka grève 20 volana, potika le croissance économique. Io croissance économique 9% io nanomboka tamin'ny 1989 jusqu'à tsika ty amin'ny 2026 zao. Saiko zany efa 44 ans zany, 47 ans zany safiry, sa 37 ans. Tsy tratra intsony croissance économique io. De rehefa tsy natafavoaka koa za fialibera satria potika le fiarikarenanao de na von'ny ampesiment koa tamin'ny 86 de niverina ratsira. Niverina ratsiraka niakatra ihany le croissance économique, efa niakatra tsaiko 5% sa 6%. Naongana tamin'ny 2002 ny filoratsiraka lasa inférieur à 0 taux de croissance économique atsika nidiran'ny filora valomanana teo. De niditra ndray filora valomanana nahazo fito taona izy tao, efa niakatra 7% le croissance économique. Tratra ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 iny koa filora valomanana, nidina 0 ndray croissance économique, niditra filora Andrajoela départ à 0. De inona ny zavatra nitranga? Tetezamita de niditra ndray filora Jonary Mampianina, mba fa niakatra 4% koa le croissance économique tamin'ny filoera Jonary Mampianina tondra. Naongany 13 député to amin'ny 13 mai tao verina 0 ndray. Miditra ndray filorajoela verina 0, normal koa filorajoela raha voongana satria tsy hitafavoaka le izy. Ny olona mieritreritra hoe rehefa miongana le mpitondra ao de le mpitondra vaovao manga ny lanitra. Manga am'izay ny fiainana satria niongana le mpitondra nampahantra vahoaka teo. De tsika zany tsy mety tonga saina am'zany, ary zany mampatonga atsika mihamanitra io. De zay tsy mba mandresy lahatra na mihitsy hoe zay mpitondra io de nde anohatra azy any anongana azy, fa ny zavatra tokony ataotsika raha tiatsika tafariny ty firenena ty, zay mpitondra eo raha ngady andao miaraka amin'ny ray saina amin'ny ray hevitra de io no tohanana aloha anarina an'le firenena. De rehefa lany mandany io mpitondra io, satria mandary rony an'io araka ny lalam-panorenana, de mametraka mpitondra vaovao indray. De in'le mpitondra vaovao indray manohy izay efa vitan'le mpitondra teo aloha. Raha ataontsika hoe ity fitondrana fanavaozana ty zao zao tsaiko miditra am'izao tsy tsaiko firy ny croissance économique 2 sa 4%.
ka raha mba ataontsika hoe mialy eo izy mba matafakatra azy 6% na 7%, de le miditra mandimby azy eo tonga de manohy an'le 7% mba hiakatra tonga any amin'ny 10%, de ainsi de suite izy miditra manaraka reny amin'ny 10% miaingy. Fa ny antsika ane any amin'ny 9% de miverina 0, any amin'ny 4% de miverina 0, any amin'ny 7% de miverina 0, isaky ny miova le mpitondra. De tsika malagasy tsy mety tonga saina am'zany fa de zao rehefa tsy ny anay taonay zay ampitapoko anao, rehefa tsy mpiara-mivavaka aminay opaopainay anay alikanay anao mpaminany sandoka devoly sy ny sisa de fanapodika eto tsika de lasa diso adversaire tsika. Za very menika no enjehana sy opotehana nefa zangany nampahatra n'ity firenena ty de aka iareo mpitondra fivavahana mihitsy ny mampahatra an'io hoe voaka fa mahatra io mbola tangosanareo fa foloka reny. De za mametraka fanontaniana izay nga fa nitondra fanjakana ka zay ny nampahatra n'ity firenena ity nanomboka tamin'ny première république anakaty. Ny fiangonana nga no omeny banque mondiale sy ny FMI famatsim-bola anarenana ny firenena ka de laninay ny fafolo-karena de nahatra ny vahoaka fa de izay ny nanan-karena satria financement banque mondiale tsisy banque mondiale sy FMI na bady na union européenne mamatsy vola fiangonana zany fa ny fanjakana ny mena an'izany. Aka ny mampahatra ny firenena nareo mpivavaka satria akanareo mpafolo-karena. De zao ary mipetraka amin'ny fanontaniana raha maka fafolo-karena ny fiangonana zany tsy fampianarana idéologie zany na fomban-drazana malagasy, baiboly no mametraka an'izany ary ny magaga mendrika fiangonana firy mampiasa ny fafolo-karena io mbola tsy nisy akory ny apokalypsy efa firy mampiasa ny fafolo-karena. Tsy malala biby afa-tsaona zalahy za ihany ny fantany hoe mihinana fafolo-karena any amin'ny olona ka raha mihinana fafolo-karena amin'ny olona zay mampahatra ny olona tsy marina zany raha ohatra ka zay no porofoina satria nahoana enjenareo fa hoe mitondra 4x4 re nefa vahoaka mahatra ianao mitaingina 4x4 sy ny sisa de andao re évaluena hoe firy ny 4x4 reny apokalypsy sy ny tobilina hatramin'izay ny sinaika hatramin'izao a de andao re ataontsika hoe 5 milliards ary zany ny valeran'le 4x4 sy ny tobilina ao mahatonga e zany misy 5 milliards ny vidanana 4x4 ao 50 milliards nke zany ny volan'idra tany mivavaka e de ny ampahafolony 50 milliards 5 milliards mahatra daholo mivavaka aminazy eo aiza izy mpivavaka mahatra vita ndoso 5 milliards amin'ny fiangonana nefa izy mahantra. Fa le ampafolo-karena zany ho ampasitera sa de afaka zavaina mijery so zay tsy mazava amin'ny lemiteny hoe hoan'ny mitangosany pasitera ny fafolo-karena ho azavaiko zany lizy hoe hoana fipetraka le fafolo-karena sy am'le fiangonana raha ny taniny ataoko hoe ny tanin'ny fiangonana apokalypsy voaniainga zay tsy nanana tanina ray metatra carré fa nanofy EPP CEG ny vavahana zao 3 taona zao a efa saika nahazo tany daholo eran'ny Madagasikara ny fiangonana zany angamba ataoko hoe eo amin'ny 10% amin'ny fiangonana eran'ny Madagasikara misy izy mbola tsy nahazo tany zany de efa minonga manangana fiangonana raha ny valeran'ireo tany reo raha ataondray ny compte a mety any amin'ny 50 milliards any ny valeran'ireo tany rehetrarehetra reo de matoa zany navidy tany 50 milliards zany ampahafolo-karena ny vidianana an'le tany 500 milliards anke zany nidra tany ambivavaka matoa misy 50 milliards nidra ny vidiananao tany anaovana fiangonana era Madagasikara aminao satria nahoana ny ampahafolony nalay fiangonana ny 90% zany mijanona any amin'ilay vahoaka de mba imagineo ary avadokely ty amin'ny firenena ary le izy me mahantra atsika me mahantra nitrosa mevosa raha nitrosa atsika indray ataoko hoe nandritry ny 3 taona ny nakaty na 4 taona ny arahantsika tamin'ny banque mondiale sy ny FMI sy ny mpamatsy vola atsika raha kely angamba raha kely a ataoko hoe 100 milliards raha kely 100 milliards de dollars na 100 milliards d'euros nefa naninitsika tsy nandroso nefa zany ny vola efa niditra nampidirana taty amintsika trosa hatrany amin'ny 100 milliards d'euros mazava zany fa matotsika zany tsy nandroso matotsika ny nahantra tsisy développement ny vahoaka mihitsy teto nandritrin'izay ataontsika hoe 3 taona na 4 taona zay laniny mpitondra fanjakana ane zany lay vola famatsina lay vola nasoavana amin'ny vahoaka izany hoe ny 900 ny vola famatsina io zany de laniny mpitondra fanjakana ny fandimby daholo zarana nisy ampahafolony nomena ny tonga tany amin'ny vahoaka de normal tsika enao fe firenena
misy atsika zao mahazo vola 100 milliards de dollars trotra tao anatin'ny 30 taona de tsy zavatra mitsangana eto tsy zavatra mandety fa vao mainka atsika miletika faran'izay mandra fa ampiaro anie zay système zay système baiboly fa folo-karena ny anjehanana io ampiaro ary hoe ny 700 ny financement banque mondiale sy ny FMI na ny BAD io na ny Union européenne io na ny japonais io zay mamatsy vola atsika ka mba ny 700 io mena ny vahoaka anaovana fotodrafitrasa na lalana io na trano lozement ipetrahana io ny mpianatra tsy mandoha vola ny marary tsy mandoha vola anomezana zezika ny tantsaha gratuit anitarana ny toerana ambolena satria io ny fototry nytsika ny fambolena ivelomin'le firenentsika zany raha tsy efa ela tsika ny tafavoaka raha ohatra ka hoe ny 700 ny volanitra teto na ny 700 ny arem-pirenena naondrana tsokotsoko rehetrarehetra reny miverina te amintsika de ny ampahafolony ihany mba ho an'ny mpitondra fanjakana 10% ihany no hoan'ny mpitondra fanjakana zala zaiko anao efa ela tsika ny firenena nandroso efa ela zao tsika mifitondrana faona vozana za matoky fa ty fitondrana faona vozana tarihan'ny filoha Mikaela ty koa raha mbola ohatra mbola 700 koa no hoaniny fa ny ampahafolony ihany ny mena ny vaoaka de hitovy an'le mpitondra teo aloha ihany izy tsy misy fanavozana zany fa raha tena anao fanavozana koa ty fitondrana ty de zany koa no tokony aseho amin'ny vahoaka hoe izy moa no mpitondra tsy mba inany fa mba farafaratsiny io hoe mba ny ampahafolony no hoaniny fa ny 700 mena ny vahoaka ahoana ozy izy indriny fomba ampiasainareo le 700 ao aminay aloha de mazava tsara fa ny pastera dia tsy mitondra rakitra mody na 700 mody fa misy trésorier misy mpitatam-bola ao na za zao ary za tsy manana fiangonana fixe fa za mitety fiangonana eran'ny Madagasikara tsy hoe kory mirava ny fiangonana de hoentina mivady ny rakitra ny 700 de any an-trano zay mivady manisa hoe ohatran'ny bebe izy androany de raha fa kelikely izy de teny madamo ke tena fa teneny mba ataovy mafy nyfanentanana an'io 700 zao fotsiny miditra mahatra eto reny hafarany tsisy mitondra 700 lafa natitra mody zany zay fa nyrafitra aminay misy mpitatam-bola ao de atao inona ary le 700 ny 700 andoavana ny karama pastera rehetrarehetra eran'ny Madagasikara satria ny fiangonana samy hafa ny 700 ampidiriny misy mahazo betsaka misy mahazo kely misy fiangonana mampitra 700 20 millions fa misy fiangonana mampitra 700 zarana misy 400 000 ka raha ohatra hoe iny ny karaman'ny pastera de mahantra le pastera 700 400 000 fa vetivety dia millionnaire le fiangonana mamoaka 20 millions de mitovy ny karaman'ny pastera na any faran'izay ambany voatra lavitra any izy na ty amin'ny ville mitovy 700 nandoavana azy ny 700 ny vidianana tany rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ny 700 no anapinan'ny fiangonana rehefa manarina fiangonana ny fiangonana mamboatra fiangonana de amin'ny alalan'ny 700 koa nanampiana azy natolona io ny 700 anapinan'ny fiangonana ividianan'ireo sono ividianan'ny pastera tobile ividianan'ny pastera moto ny 700 misy apahany anaovana asa sosialy amin'ny olona zay sahirana sy mahantra ohatrohatran'izany no ampiasaina ny 700 ividianana fiarakodia anaovana ny asa de hoe zaho mitangina 4 fa mivavako aminazy mandeha tongotra daholo de raha zao ny filohan'ny fiangonana misy atsika koa raha mandeha DCV izy na mandeha sarety de mivavaka aminazy mandeha tongotra daholo kio fiza ny filoham-piangonana maneran-tany na filoham-fiangonana eto Madagasikara ka mandeha sarety na mandeha taxi moto tsy mandeha 4x4 daholo de mivavaka aminareo zany mandeha 4x4 daholo koa fa tsisy mandeha tongotra ozy ny sasany hoe mivavaka aminao mahantra be daholo nareo zao azahory fa mivavaka aminareo tsisy mahantra koa na ny ray hoe mivavaka ato aminay raga de tena tsisy mahantra mihitsy satria tsy akana apahafolo-karena fa mana-karena daholo ny tsisy mandeha tongotra ny anay na ny ray azy fa za ihany ho any tsy tiana iverina kely amin'ny raharam-pirenentsika pasteur André Mayol ty amin'ny folovolona nitondrany fetindrana fanavaozana ary afapo ny amin'le hoe fanavaozana entina ve pasteur Mayol androantsika miresaka za aloha de tsoroko fa ao anatin'ny folovolana tsy avitanao inininy zany fa ny zavatra hita kosa mandainga kosa zay milaza hoe tsy zavatra mba miovy tsy zavatra mba miatsara fa izay foana ny langaziny ny olona ny ala teo amin'ny fitondrana rehefa voaongana
nanomboka tamin'ny andron'ny fitondran'ny Zafy Albert. Rehefa voongana zany ny filoratsiraka tamin'ny andron'ny fitondran'ny Zafy Albert tamin'ny 96 dia ozy izy le niaremata am'izany hoe tsy zavatra mandeha na ny ray ary, tsy zavatra tsisy diso fanantenana ny olona, tsy mahita mihitsy le olona mba ny zavatra nandeha tao tamin'ny filoran'ny Zafy Albert zao. Tamin'ny filoran'ny Zafy Albert ny voan'ny fahalalana amin'ny resaka ainao manjery ka ny siny radio privé ny sokafany voalohany indrindra. Fa tamin'ny andro ny fitondrany Amiraliratsiraka tolo tsy isy afa-tsy TVM CRNM. Dia kanefa ny alazainy olona tsy zavatra vita na ny anankiray azy. Dia niditra ny filoratsiraka nytoy zay resaka demokrasia zay a. Dia nanarina n'le firenena potika tao Ratsiraka. Fa le mpanoratra dia milaza hoe tsy zavatra vita n'io na ny ray azy e. Miala teo io e. Dia ainsi de suite ohatra zay koa. Dia nahazo an'izany koa filora Valomanana koa. Dia nahazo an'izany koa filora Joel. Dia nahazo an'izany koa filohera Jonary Mampianina. Ity fitondrana fanavozana ity koa dia mbola izany ihany koa ny tenenan'ny olona. Dia ianao zany tsy mba hiova amin'le mentalité mihitsy zany. Fa dia le fomba fiainana nanapotika le firenena hatramin'izay ihany no hitanao hatramin'izao. Ahoana moa no avitahanao anatin'ny 10 volana ka vita zavatra miracle mon ami ianao? Fa fahita mba mandeha le izy dia iny no tokony notohanana, iny zavatra efa mba mandeha iny. Fa ny mpanohatra zay tsy makasitraka fitondrana zay tonga ao dia mahay milangazy ihany ny azy. Dia ianao zany rehefa le mpitondra tonga amin'ny fitondrana koa dia miteny koa izy hoe zay nge tonga eto tsisy zavatra firenena napotika hatramin'izay ve ahoana nanarenana ianao anatin'ny fotoana foy nga io misy miracle mon ami. Zay ny lozika. Fa io na ianao ary mendrika tonga amin'ny fanjakanao na zaho tonga ao, za ary mbola tsy tonga ao efa fanoerana tsisy ohatry zany nefa mbola tsy président efa mitsangana tao ny volon-doma fa zay sika atao hoe volotratra mitsangana tao le miara-paseza vita dia efa oy ka dia ahoana zany raha seza misy olona indray no arabainy. Ka ianao manontany ahoana fahitanao an'ity fanavozana ity aloha izy aloha hiasy mba fa misy zavatra mitranga ihany eo, hita ihany eo. Zay zao tany amin'ny fahatrambompo iny a efa 7 taona tsy nisy rano amin'ny cité zay mipetraka. So lazain'ny olona hoe manana vilabe ndray amin'le tena za mipetraka amin'ny cité eny Ambompo. Zay milaza an'izany hoe mandainka dia makanisy any Antonio hoe aizy mahiolona mipetraka fa otorony anareo tsy zay tsy mahalala eny nandray na ny trano hipetrahako azy fa tsy any amin'ny villa mipetraka. Dia ina zavatra mitranga 7 taona zay tsisy rano, zao zay lasa tonga ny rano. Tao anatin'ny 7 taona tsisy rano zany dia lasa ianao zany maka rano any amin'ny Foibeanisotry ihany satria any tsy tapaka ny rano. Dia iny nitao amin'any Ambompo zany fa zay tsy nomenomenina tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'ny fitondran'ny filoha Rajoelina tamin'izany hoe miala taonao e fa tsy mamely ianao fa zay ve 7 taona tsisy rano e zay tsy mpanongana tsinona dia manaiky zay zavatra misy eo zay fa raha fahafatan'Andriamanitra fa tsy mety tsony dia sorony teo dia dikan'izany zay zao mahazo rano ny lalana any aminay iny potipotika be daholo zao vita ny lalana any aminay dia eritrereto amin'izany hoe izy zao ataontsika hoe Batlampy Tananarivo vita koa nge ny lalana amin'iny dia ozy izy ny nge ozy izy programmany mpitondra teo aloha fa nga izy nanao an'io ohatray ngara programme mpitondra teo aloha dia anoatra ny mpitondra teo aloha inona fanavozana ataonao amin'izany ny mpitondra teo aloha rehefa niala le mpitondra fanjakana ny solony nga nytohizany ny asa nataony. Za hitako mihitsy tamin'ny Flora Joel le tsy afaka nilatsaka tamin'ny 2013 tratran'iny dia nisy hôpitaly manara-penitra be da be tsy vitan'ny Flora Joel fa tsy nitohizany Jonary Mampianina iny fa lasa trano trano ino izy trano feno mololo tao fotsiny. Misy hitako tany Morondava, hitako tany Manakara hôpitaly manara-penitra tsy vita fa tena lasa ohatran'ny trano aolo tao le izy tsy nitohizan'le mpitondra teo aloha. Dia ny sasany indray ny zavatra vitany teo aloha tsy tokanany satria hoe ny mpitondra teo aloha dia matahotra ny vavam-bahoaka. Ohatran'izany koa zao mbola raisy koa zao hoe era Jonary Mampianina na vita ny lalana iny Sambaina marapatonga ny Faratsimo izy iny vita goudronné tsara madio tsara
fa tsy nitokana ny filorajoelona mihitsy le satria tsy izy ny nanao anazy a tsy nitokanany mihitsy de tsy nitoizany ko zay nataony rajonary mampiana de maninona ary tsika manana mentalité ohatran'izany zany nge tsy mampandroso atsika fa zao zany hoe fanavoazana de le asa tsy vita filoarajoelona tao nitoizany de ozy indray le mpanona filoarajoelona programme anay teo aloha fangahana azy io aza migeste amin'io a de tsy iova mihitsy zany le toetsaitsika tsika zany de tsy nieritreritra ny ampandroso mihitsy fa de nibahana an'izay mandroso ka ina moa zany mahafanavozana ny fitorana fanavozana raha ohatra ka hoe mbola nataony teo aloha ihany koa no ataony de tsy mba mahay mankalesona mihitsy ve zany de tsy haiko miresaka fanavozana sika fa anisany voaresaka amin'izao fotoana izao ny andrasana ny fikonan-doham-pirenena ianao moa anisany voasa foana rehefa misy ataoko hoe lanonana fanokafana fanombohana fikonan-doham-pirenena mandraky ty nefa ny androany tena miroso ve atsika pasteur André Mayol raha ny tokony ho izy ane tokony roso hoe fa misy olona zany mahita fa raha miroso ka tafavoaka dia tsy voasakana tsony ny fitondrana fanavozana fa mety ho lany raha misy fifidianana io de andao raha angatadafina zay fomba anakanana an'io zany hoe de gaka manao fikonan-do manao fitaom-pivavahana ny FFKM mba atateraka n'ilay fikonan-doham-pirenena de manasa amin'ny filoha-pirenena izy filohan'ny fanavozana izy za koa mba isan'ny voasa zany de ozy izy ny olona hoe aizany laïcité de l'état fa maninona ny filoha-pirenena makany de manao robina mpiandry aizany laïcité de l'état fa ngany laïcité de l'état mandrara ny filoha-pirenena tsy hivavaka tsisy an'izany amin'ny laïcité de l'état hoe tsy mahazo mivavaka ny filoha-pirenena fa ngany laïcité de l'état dia milaza fa tsy mahazo manao akanjo ro pastoral ny mpitondra fanjakana sahala hoe za koa rehefa mandeha mamonjy reny de manao robe pastoral de ozy aizany robe laïcité de l'état nefa za tsy mpitondra akory tsy haiko mihitsy le fahavoazana mahazo an'le olona hoe vao mahita anato ka dimy de mangotraka be le ato amin'ny lohany ato tsy mazaka mihitsy vao mahita ny sariko fotsiny nefa zary tsy maninona anazy akory filoha-pirenena mivavaka veranga de enjehana ny sasany zany le filoha tsy mivavaka ny tadiavina filoha devolo zany ny tadiavinao tsy ny devolany eny tsy mivavaka de filoha-pirenena mivavaka za no hitako tamin'ny andro ny tsararana tsy de nafantatra satria za mbola 12 taona no tamin'ny 1972 fantatro tsararana nidra-piangonana na tsy nidra-piangonana fa ny any filoha-pirenena tsy hitako nidra-piangonana ny filoha ratsiraka mety hoe laïcité de l'état angamba no tsy nidirany tany am-piangonana fa izy ihany ny hitako tsy niditra am-piangonana ary tsy nanonona Jesosy tsy mbola naina ny filoha ratsiraka nanonona Jesosy mihitsy na ohatra izy miresaka fivavahana zany izy ihany no hitako fa ny filoha Ravalomanana vice président ny FJKM mandeha mivavaka foana isaky ny alahady ny filoha Rajoelina katolika mamonjy lamesa foana isaky ny alahady era Jonary Mampianina filoha koa teoloha mamonjy fiangonana foana isaky ny lahady filoha ny fanavozana Mikael Andrinirina Luteriana mandeha mamonjy koa izy fitaom-pivavahana isaky ny alahady de inona maharatsy an'izany ny antsika zany tady olona tsy mivavaka de kazarake vavaka fa mamita bahoaka mpamina nitsandoka sinsisy de alefasy koa le nareo le mivavaka tsy mamita bahoaka le nareo le mivavaka tsy mpamina nisandoka fa zala zay fa vao manolotra olona anao de fa avokoa ny olona ataky anao na anao inona anao nanao inona fa tsy hoe koriny hoe ny anao ihany ny marina tsy misy olona tiany olona zato isan-jato zany ary tsy misy olona ankalain'ny olona zato isan-jato zany tsisy an'izany fa na io mifandanja na ny ray matanjaka na ny ray latsaka Kristy ary teto ambony tany gany nisy olona nakasitraka na zato isan-jato namboariny dralahy tamin'ny hazo fijaliana ary Kristy namboariny tao amin'ny Kristy tonga de fatsika dobla posa dobla ina namatsiana Kristy tao nefa nga Kristy nangalatra sana nanao inona na raha fiangonana mampahatra ny ty firenena ty fikonan-doham-pirenena ko maninona ny fiangonana manao an'io fa tsy mahavita an'io ka tsisy manao ary lisy maninona marina fa tsy hoe raha ny laïcité de l'état tsy mety hoe ny fiangonana mikarakara an'io
fa rehefa tsy vitany mpanao politika elizy hatramin'izay aloraka aho ataony fiangonana indray de hita eo hoe andeha sa tsy andeha fa zao ny zavatra matsikaiko a mitondra fiangonana verangano hikarakara'ny fikaonam-doam-pirenena de raisina fahavalo raisin'le mpanoana an'le mpanao politika fahavalo de raha ohatra zany ataovy indray hoe olona eglizy satanika ary no ataovy mitarika an'io indray de anao mieritreritra raha eglizy satanika mitondra an'io de ozy izy ny olona hoe alleloia eglizy satanika maty ny baolina am'izao fa iolona tsy maintsy toerin'ny olona foana ianao fa manina ary tsika manana toetsaina mifanapotika sy mifanenjika oatra zany diso adversaire ho atsika malagasy de tsika samytsika foanany de ifamodika eto de rehefa potika ny croissance économique anao tsy mandroso ny firenenanao tonga foana ny mpamatsy volo mampiditra troso aminao mba ivelomanao tadidio tsara fa ny banque mondiale na ny FMI ny azy ny fidiram-bolany mampiditra troso aty amitsika de zara reny anao tsy androso zara reny anao iakindoha aminazy eo hitroso any aminazy foana trosa mandramaty io mandrak'izay tsy afaka ao tsika de zareo vahina any eny mahazo tombony izy ny faly itsika mifanapotika eto ny vahiny asy zangany metsiny vahiny anyzanyko sa mijery ny tombotsona ny firenena ioko zara renao iady atrano ato zarazareny ara-podikevitra ara-piaviana ara-politika ara-pivavahana ara-poko de io de miady eto tsika de mifamona eto etreretina zay mpitondra ny fahavalo de potehiko de tonga anao de potehin'ny olona koa de ngamandroso mihitsy le firenena mbola miteraka divitra be ihany koa pasteur André Mayol tia mahakasika n'ity le hoe dialogue politika fifampidiniana raha politika tia iny zao nisy an'le fiorana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo filoha teo aloha miisa roa betsaka ny miayao hoe sao endrika dilina indray no iafarany le izy rehefa avy eo manahoana ny fomba fijerinao mahakasika an'izany za fa niteneny zany hatramin'izay hoe raha za filoha-pirenena tamin'izany alaiko hiary asa aminahy ny filoha Ratsiraka ny filoha Zafy ny filoha Ravalomanana ny filohan'ny Rajoelina ndretinteteza mita zany alaiko reo de atao mifampiavana-pirenena manao style américaine fa tsy hoe za filoha-pirenena de zay niongana atao de ataoko aza lambo ka normalina koa nge raha ataon'le mpitondra miditra koa le filoha-pirenena niongana satria nanao zavatra tsy manjary tamin'le mpanohatra rehetrarehetra gadragadrainy zay manohatra anazy anaovany dossier amorona ny dossier zay mamokamoka ny secret tsy manjary atao tonga de gadragadrainy zareo de nefa rany tonga ho azy le valifaty politique normalina be raha tonga ho azy le valifaty politique ka anao nanao zavatra tsy manjary tamin'le olona de miongana atao de anaovany valifaty de zay foana nefa ny antsika miverina eto valifaty politika foana no miverina eto fa ny zavatra tokony ho izy hoe raha mba miala le filoha-pirenena anankiray de le filoha-pirenena vaovao miditra eo le filoha-pirenena teo aloha zay niala tokony alaina hiary azy manoloka-hevitra azy ianareo fatao ohatra ianareo re filohan'ny Rajoelina efa nahita teknika n'ity fanondranana boîte de rose sy volamena ty ahoana moa ny système mba anaovana an'io mba tsy atao risirosy na kolokolo tsony fa tonga de mapampidirina ao amin'ny are-pirenentsika am'izay ianareo re filoha Ratsiraka filoha era Jonary Mampianina manana fifandraisana enjana raha ifandray any amin'ny firenena ivelany resaka diplomatie any ivelany ahoana ny système anatao mba nazahoantsika reconnaissance internationale tamin'ireny ianao filoha Ravalomanana reny ainga tamin'ny ronono kely rotavangy ianao lasa ronono ray barika lasa mpamokatra ronono eran'ny Madagasikara natsangana orinasa Tico Magro eran'ny Madagasikara ahoana ny fomba atao an'izany mba nanganana orinasa sy industrie betabeta amintsika mba ampandrosan'le firenentsika potehin'ny olona nefa ny anao tao itsika moa zany zay orinasa mandroso eto amintsika de potehana daholo de tsy manana mihitsy ny orin'ny gasy de io me mampahatra atsika io tsy mba ampina le olona manana orinasa fa zay mpitondra vaovao tonga ao de potehana ny orinasa n'le teo aloha raha vao manana zavatra teo i ka raha mijery zany tsika hoe i filoha i filohan'ny fanavaozana Mikaël Andrinirina miaraka amin'ny Hery sy Ravalomanana filoha teo aloha zany zany aniny tokony atao fa tsy nde fanenjika sy famalifaty eto zany ny tokony atao zany raha zao atao koa ratsona koa filohan'ny Rajoelina de mifamela heloko mifona izy de mifamela heloko de eo zany era Jonary filoha fanavaozana Mikaël io i filoha Ravalomanana io filoha era Jonary Mampianina io filoha Rajoelina mpitondra teo aloha raha mbola velona tao i filoha Zafy Albera na Ratsiraka de nalaina daholo de miara-miasa mampandroso an'le firenena
fa ny sasany manao hoe i filohery sy ravalomanana mety ihany miaraka amin'ny filoha fanavaozana iandro ratoely non négatif karaha tantera ampidirin'ny sadeketo ny filoha rajoel ampidirin'ny union africaine eto ampidirin'ny nations unies eto ohatrany nampidirana ny ratsiraka rehefa lasa tamin'ny andro Zafy Albera naverina teto tsy lozika mihitsy filoha Zafy Albera anaiky hoe iverenan'ny ratsiraka eto pression international tsy maintsy nanaiky niverenan'ny ratsiraka tak zany koa filoha Ravalomanana koa naongana tsy nanaiky koa ny fitondran'ny andro rajoel iverenan'ny filoha Ravalomanana teto fa tamin'ny herin'ny zona européenne niditra manginginy Ravalomanana pression avy ihany koa nidirany iny e tsisy nahita hono nidirany teny Morondava odoye attention mon ami tsisy nahita hono de fitondrana jamba zany fitondran'ny herin'ny zona européenne ka tsy nahita iny filoha Ravalomanana fa tsy maintsy nampidirina fa politisiena le izy hoe mo de lasa alefa mipetraka résidence surveillée any Dego tsy hainao akory ny ary izy na 3 andro na 4 andro fotsiny izy ny tany na mipetraka amin'ny toerana zany fa tsy maintsy zay baiky ny communauté internationale ny SADC ny union africaine tsy maintsy niditra jerevy tsara tamin'ny 2013 ozy izy ny mpanona ny fitondrana TGV tamin'izany tsy mila SADC tsy mila union africaine roasy any io tsy mila andreo zay nandeha tany ny pression niny tsy mahazo mirotsaka rajoelona filoha rajoelona tamin'izany tena za tsy maintsy mirotsaka na ino natao manana ny fiandriany ty firenena ty tsisy trabatrabana roa avy any velany ty mipoka niny tsy mahazo mirotsaka rajoelona tsy mahazo mirotsaka filoha Ravalomanana ny filoha ratsiraka ny rado Ravalomanana ino nataony gasy ka izy nisy ny grevy nga nisy nida teny an-dalambe manao hoe tsisy manaiky anjara fa tsy maintsy mirotsaka ny filohanay raka any an-dalambe daholo tsika 13 mai nga nisy nanao ary le filoham-pirenena koa tsisy nanda hoe tsisy manaiky an'izany e nininareo zany fa tsy nanaiky moramora nanao an'le nini de jerefy tamin'ny 2018 indray ozy indray zareo SADC ny union africaine ny nations unies mahazo mirotsaka daholo indray na filoha rajoelona na filoha Ravalomanana na ratsiraka na izy mahazo mirotsaka daholo de manaiky daholo le gasy nefa milaza tsy mila SADC nefa milaza tsy mila union africaine roasy any sisisy ka raha ty koa zany zao no avy indray zay hoavy indray mibaiko ny SADC efa tonga mako ny SADC zao de izy le mpanohana na le mpanohatra tsy mila SADC roasy any io fa le mpitondra fanjakana tsy mahavita mandroaka an'le SADC tsy mahavita mandrarazy tsiditra eto akoriny ka ivoaka avy andray ary ny baiko ka hoe mahazo milatsaka daholo raha izany zay na iza na hoe ivoaka koa ny anakiraha hoe tsisy mahazo milatsaka daholo natra ny filoha fanavaozana ary na filoha Ravalomanana na filoha Eradona Armampianina na sy tenin'ny filohan'ny assemblée na i filoha rajoelona tsisy mahazo milatsaka nandray ary de ina indray nataontsika malagasy hoe roaso any SADC tsisy anaiky an'izany rangaty zao tadideo fa ny SADC dia ny union africaine no lehibe ny union africaine nations unies vitsika nefa mbola fehezan'ny communauté internationale miakindoha am'reo zany ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ka raha manilika an'ireo zany ianao de nidika an'izay mitady lasy toerakafa indray zany andehanana isolo toerana an'ireo de na ianao zany manilika an'ireo tanteraka de mivadika lasy indray aty amin'ny BRICS zavatra hafa indray zay tantara hafa indray zay mbola resaka lavabe indray zany zay fa ny tsika zany de zay ny tena fahavoazana eto amintsika zany hoe itsika mieritreritra ny androso ampandrosoan'le firenena fa itsika gasy ihany no tena mibloqué an'le firenena tsy androso amarana antsika an'izay to hoe raha-pirenena zay pasteur André Mayol tato ato voaresaka foana ty resaka hoe déstabilisation fanakorontanana ny fitondrana amin'izao fotoan'izao ty mbola tena maro toerana tsara ve le fitondrana fanavaozana ny fahitany pasteur André Mayol azy io zany tsy vaovao koa io mendrika zay mpitondra atao zany tratra ny déstabilisation io foana fa ny olona manao an'io
mitetika ny anongana le fanjakana misy. Raha maro ny tenany moa le fanjakana ka mahavita manafoana le déstabilisation de mipetraka eo izy. Fa io misy hery manosika ao an-damosiny io zavatra io mba anakorontanana ilay fanjakana. Efa nisy foana anketra amin'izay ny hoe miala-jazy varira fa tamin'ity ohatra ny endrika hafa mihitsy tsy zaza tsony fa lehibe mihitsy koa ary no tsy hita ary vetivety hoe de maty le olona. De ianao ve de mieritreritra de isy filoham-pirenena ataoko izay mifandimby hatramin'izay anana eritreritra ratsy ohatran'izany hoe andeha hamono olona risy ny sisa mba azoko mipetraka ela eto amin'ity fitondrana ty. Na hoe andeha hanao an'izany mba hidestabilizeko ny toerana misy de andehantsika andeha hamono olona ry de angala-jaza risy ny namatsy ny sisa. Reo le filoham-pirenentsika mifandimby reo mba manana saina ty hampandroso firenena ihany reo. Nefa voongana de tsy afaka nanao inon'inona. De ity koa mba manana saina koa ty hampandrosan'le firenena fa tonga ny déstabilisation. Fa io ne mendrika efa misy tratra ny olona nanao an'io efa maro ny giadra ny etsefahany. Fa saingin'izao izy ny sasany voay mba fantatra tsy mamoaka an'izany fanjakana satria raha voavoakanao zany ka fantatry ny olona de ho tafian'ny olona indray ny vady aman-janany. Nefa tsy le vady aman-janany nanao an'izany akta zany fa le olona rainy na ny reniny de ho pitehan'ny olona indray ny trano anaovany olona fitsaram-bahoaka de vao mainka mahazo vana le déstabilisation de normal ny fanjakana raha tsy avoaka ny anaran'le olona. Fa déstabilisation mihitsy atao anakorontanana n'ity fanjakana ty. De anjaran'ny fanjakana zany no miaro tena mamahany zany ary zay mampitonga zareo mivavaka satria hoe tsy vitany maha-olona tsony ny amahana n'ity zavatra ty fa tsy maintsy amin'ny vavaka herin'Andriamanitra sisa no azahoana mamahany ty ankoatran'izay efa ndraisana andraikitra efa ataony fa tsy hoe kory hoe andray andraikitra am'izay heriko eto nefa tsy misy an'Andriamanitra. Raha olona tsy mivavaka izy de manao an'izay. De ny sasany indray hoe aza fivavahana vena mahala problème ty de maninona ary manana toe-tsaina ohatra zany fa maninona raha ampina le fanjakana raha manana vahaolana ianao mitsikera sy manaratsy izy de mbo ameo ary le vahaolana fa tsy isy adala akoriny ka hoe zavatra asoa io de ho lavin'ny olona. De izy indray sasany hoe io vava mpanohana ny fitondrana koa ty mpisilelaka koa ty sy ny nama sy ny sisa na ny fimpitondra ny toananao teo aloha vaongana zany ihany ny hevitro fa tsy tamin'ity fa attention mon ami. Iverina kely amin'ny zay mahakasika ty raharam-pirenena pasteur André Mayol iverina kely amin'ny fiangonana apokalipsy isika isan'ilay fankalazana tokoa sady maranantsika ny fandaharana ihany koa. Manahoana ary ny fandaharam-potoana ny amin'ny ivon'ny fankalazana ihany koa. Manahoana sy manahoana ny fandaharam-potoana ny programma pasteur Mayol. Voalohany indrindra aloha zany aloha de zay misaotra an'Andriamanitra natratra zany 30 taona zany. Tsy mora ny lalana nandana tamin'izany ry mendrika 30 taona fa anenjena moa zao hatramin'izao ory izy vao mainka me mafy be mihitsy nefa ankalaza 30 taona ianao za tsy mbola nahita fiangonana ankalaza fa 30 taona tratra ny fanenjena mavaivay ohatran'izao mahazo ny apokalipsy zao. Zany hoe tena tian'ny olona atao zany de am'izay mba tsisy olona tonga eny na ny ray aza de afa-baraka eo le apokalipsy de raha tsy narak'izay tratra. 30 taona ny fiangonana apokalipsy eo amin'ny kianja amin'ny Barea Mahamasina no anaovana azy amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5 maraina ary de efa misokatra io vavahady io idiran'ny olona. Ny akanjo anaovana ny thème zany ny lehilahy fotsy ambony ambany na palitao na blouson na akanjo ba na t-shirt miaraka amin'ny pataloha fotsy. Ny vehivavy robe bleu roi no anaovany na zipo bleu de akanjo amboniny bleu roi zany ny fitafiana. Zay zany ny thème man'le izy fa io zany 30 taona zay nisy teto Madagasikara nandalo fitondram-panjakana mpitondra fanjakana maro ny fandimby nanomboka tamin'ny Filora Zafy Albert, Filora Tsiraka, Filora Valomanana, Andra Joel, Era Jonar Mampianina, filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana zao asainay daholo reo efa nandefasanay fanasana ny filohan'ny fanavozana, ny Filora Valomanana, ny filoha Era Jonar Mampianina, ny filohan'ny assemblée, ny filohan'ny ACC, ny CNI, ny FFKM manasana foana zareo hatramin'izay de nandeha de ngamba tsy fanajana kosa raha hoe ny olona manasa anao de manao zavatra ianao de tsy mba nasa anazy koa andefasanay fanasana koa ny FFKM
ny ireo fiangonana fikambanana fiangonana zandriny rehetrarehetra reo dia manasa anay foana rehefa misy zavatra atao nandefasana fanasana koa ireo. Ny silamo koa rehefa manao fety na manao zavatra ngezabe koa dia manasa anay koa andefasanay fanasana koa ry zareo. Ny mpandalan'ny fombandrazana dia andefasanay fanasana koa satria zay malagasy ary mitory filazantsara na amin'ny mpandalan'ny fombandrazana ka tsy hoe havana ny gasy satria mpandalan'ny fombandrazana satria nao kristiana. Andefasanay fanasana daholo reo. Zay tsy manery hoe tsy maintsy ho tonga fa fifanajana no atao dia mba ianao mba hajainy olona asainy rehefa misy zavatra ataony dia mba manaja an'zareo koa ianao manasa anazy. Tonga moa ny olona nasaina dia Andriamanitra no omena voninahitra eo. Tsy tonga ny olona nasaina dia tany hoe nanasa vahiny tsy tonga ka afaka didy amin'ny vilia misy sakafo zany. Dia tsy fanomezantsiny ny malagasy rehetra na olona tsotra ianao zany ka mba nahazo fahasoavana nahazo fitahiana na mba nakasitraka zavatra nyresahan'ilay apokalipsina ndritry ny 30 taona zay. Tsy hoe nyresahako hoe atanke za zany fa hoe ny zavatra nampitaina tao aminao dia misokatra ho antsika mivavahady rehetrarehetra. Dia ny fotoana zany manomboka amin'ny 7 maraina fa amin'ny 7 ny tena fiatombohan'ny fotoana rehetrarehetra. Io zany mety amin'ny 7 na amin'ny 7 dia mety efa ho feno le toeranao zany. Ka raha te hamonjy anazy zany tsika dia afaka makao maro angemerika na le Tananarivo ary mahafantatra misy kianjam-bary hafa mbola tsy niditra tao izy satria le 26 reny zany mba hidiranao nefa re voafetra koa rehefa fenao dia tsy mivotsy mivavahady. Amin'io zany mba mety occasion koa zany dia mba hijery eo fotsiny na hoe atao mba hijery zany paster Moyol zany fa mbola tsy miolona fa mbola mony baolina dia mety zay fotsiny koa na tonga avanao ohatra dia ianao raha fa tsy tia sady tsy mankasitraka an'izany aza mijerina amin'ny FB. Le olona ne laza tsy tia anahy nefa zay misy anahy rany amin'ny FB foana. Izao so be da be zany olona tsy tia nefa mbola hijery amin'ny FB hijery amin'ny télé izy hoe nanahoana e nafeno ve tsatsy nafeno e dia sasany rehefa nganao raha mafeno iny dia midika hoe ianao no maro nisy eto nge 30 millions nge ny malagasy fa nga rehefa hoe mafeno iny dia ho any an-danitra daholo ny olona. Zany mentaliténtsika malagasy asa ba firenena iza reny nampianatra antsika an'izany fiangonana iza reny nanabe antsika manana an'izany toetsaina izany. Olona ankalaza 30 taona dia atao maty entsika dia atao maty fanaratsiana dia atao amin'izay fanalam-baraka rehetrarehetra tsisy farantsony nidondrana tsy vendrana mpaminany sandoka tsisy tanteraka na niraizany zavatra rehetra. Za ohatra ny lasa vaksiny le izy efa tsy mandahitra aminantsony ianao tsy anjery efa tsy anjery hatramin'ny voalohany mihitsy le izy. Io zao dia hijereny io indray zay dia ozy indray zao ny sasany zao raha indray tsy ho lany président république eo na mafeno an'io ary nefa tsisy mieritreritra hirotsaka filoham-pirenena dia tsara ino ary natahorana anary filoham-pirenena. Ny antsika zany zay olona mieritreritra mba manana saina hampandroso firenena dia potehana foana dia potehana foana dina ny firenena androso amin'izany. Ka dia ianareo eto amin'ny Real TV koa moa zany dia efa amena hifanasana tonga moa nareo dia misaoranay ny tompo tsy tongonareo dia rehefa sainareo zay tonga foana. Mankasitraka feno ny pasteur André Mayola nanaiky nasaina tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina tahaka an'ireo vaindrehetra raisina tao anatin'ny fandaharana nefa mety mpanana hafatra na mety tao anatin'ny rinao nyresahana koatra ny fanoentsika teo dia fotoana zao fa ny pasteur André Mayola. Ny raha zany tena tsy voalazako tao nanao koko madamako tamin'ilay vao nanomboka le fotoana zay ny tena adiniko fa koko série dia koko tsika malagasy rehetrarehetra baibay zay nanena androany fa tsy manana kolazay nefa be da be zay voalaza zay eny amin'ny kianjam-barea amin'ny sabotsy ho avy zao 7 fanamarena 30 taona. Zavatra mbola tsy hita teto Madagasikara no asehona eo na taty Afrika na eran'ny tany hoe fitaom-pivavahana ankalazana ny 30 taona fitaom-pivavahana hitondrana mbavaka ny firenena nefa niseho zay aseho dia mbola tsy nisy teto Madagasikara hatramin'izay nisy ny firenena malagasy na taty Afrika ary zava-baovao mbola tsy fahita zany no asehona eo fa raha ohatra ianao ka tsy mazaka aho dia aza mijery dia aza manaraka koa ny amin'ny FB fa ny alalako hoe mijery ianao na nanaraka dia anompanompana indray ianao amin'ny FB eo tony le milaza tsy tia nefany misesika ihany manaraka an'izay aleko risy aleko ty dia baibay série bonne nuit.
Mankasitraka tompoko fangasitrana fiainany koa sika rehetra tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandaharana l'invité du jour hatramin'ny farany tamin'ny tian'ity ho andra-pitso dia ny fandaharana manokana no arahanao amin'ny ora tahaka an'izao ary ny fampahalalam-baovao ny tena kosa dia mametraka ny mandra-pitafa amin'ny alabe ao amin'ny topo klasy topo rafiolona